Lafim-baovao afa-tanteraka no anizantsika ny fampahalalam-baovao. Olona roa no namoy ny aina ary ampolo no naratra no ny fihetsiketsihana niseho tao amin'ny orinasa Sucoma ao Morondava omaly. Ny andinindininy mahakasika izay indrindra ary. Nisahotaka ny mponina nanakoako ny fipohan'ny bomba mandaza-dranomasy sy ny fipohan'ny basy tao tampon-tanàna Morondava omaly ariva tokony tamin'ny Enora. Olona tokony 500 izay mpiasan'ny Sucoma any toerana no nanafika ny tombony mpitandro filaminana, nitaky ny amoahana ny naman'izy ireo 5 izay mpitarika ireto mpiasa ireto ary nisambora ny mpitandro filaminana. Ny nisamborana ireto mpitarika 5 ireto no nampitezitra azy ireo izay mpanompo fihetsiketsehana ka raikitra ny fifandonana mahery vaika teo amin'ny rotota tao aorian'izay. Vokany, olona roa no namoy ny aina izay voatifitra, olona 10 ny hafa naratra mafy izay tao anaty tao ny voatifitra ary tao ihany koa ny voadaroka. Samy tsy nisy nanaiky araka izany na ireo mpitandro filaminana izay niaro ny tombon'izy ireo sy ny fanitsahana ny faritra menana anoloana ny chambre de commerce na ireo mpiasa marobe tonga nitaky ny famoahana ny naman'izy ireo. Omaly alina nanodidina ny tamin'ny 7 ora sasany araka ny vaovao voray dia efa nilamin-dratsy ny raharaha taorian'ny fipohan'ireo bomba mandaja-dranomasy sy ny fipohan'ny basy.